Lasatin, dera mana kurta na nepati optan. Ina optan pila na. Kalsira ina ref nara ni ulamarar nus munareu. Dan na romantian. Apokai anjay apokai yu katunga tesis optan mandijo. Andan na romantian ang partimisa na rewan. Fa sentura ka. Kanario manenjela le pandas tu anjila na rom doktan. Doktan anjila. Doktan mandi tu anjila na reje panolalani. Femenina na napokano sabat sa nis na napokatyo. Kanario ni accident sario. Saya putri. Si manin sana poker ora suke apokai. Bola di sini timpo Kanario yu. Samanin sana dia to naro lacrimogène fa samanin. Manin na naro mas mandi makati. Farany renesitsika teo dia oparolo no nandeha tao anatin'izay marina tokoa tsy diso ianareo fa avy eo amin'ny favan'ilay mpitsabo aza dia matikambo tsy tia varomoaka hoe fitenenana ka mihinana ny sosony marary fa misy ihany koa ngeny no atao hoe opa nandeha mivoaka ny vava fa misy ihany koa manao opanakapo ao anatin'ny zava-misy tahaka ireny trangan-javatra mamaivay tahaka ireny mahasorenina sady maharikorikona mieritreritra azy ara hoe ianao mila fitoniana kanefa misy kotaba tao anatin'iny oronan-peo iny raha atao hoe jerentsika zany iny oronan-peo iny enona moa zany dia jerentsika zany ny faharetany saboabo teo amin'ny 8 segondra teo 8 segondra fa tsy nahitana teny avy amin'ny mpitandro ny filaminana reto zandary reto mialatsiny fa lasa voatengo foana moa le mpitandro ny filaminana fa lasa voasehaka lasa natao raisobika tao avokoa zany na ny miaramila na ny polisy fa aloha tonga dia tsiko mazava ny resaka hoe teo anivon'ny zandary izay tao anatin'izany ireo karaha kolonely rehetrarehetra ireo niara-dalana taminy ndany ianao mandeha any fa alaminay ny eto zay le fitenenany zay averiko ihany andany ianao miala any fa alaminay ny eto dia hoy aho hoe nga vadanao mbola tsy niteraka nga mbola tsy nihetsiketsika nga mbola tsy nararirary nga mbola tsy vaky randohany fa nahoanany dia manao teny maharary tahaka an'izany raha toa ka mijoro tahaka ireny mbola manao blouse fotsy ilay dokotera ilay papivelona dia azo heverina hoe nisy zavatra teo am-perinasa tanteraka izy no nivoaka nandeha ny fampiresaka nandroka anareo teo nahoana moa ianareo no ndroana raha ohatra zany ka tsy misy plaky ane tsy haiko aloha raha efa nisy mivarotra teny amin'ny mpividividy teny amin'ny lanjan'ny 400 ariary ny raikilao ilay takelaka famantarana hoe hôpitaly Grand H Aintso zay izy amin'ny teny gasy eny amin'ireny toeran'ireny dikan'izay rehefa mahita an'ireny takelaka ireny dia ny hoe lavitry ny tabataba misy ihany koa eny tsarina klaksona zany hoe amantarana dia misy tsipika bara moa zany eo mena mamaritra hoe tsy misy feo mitabataba ao anatin'izay na fiara na endrika toinina na endrika toinina fa za milaza aminareo fa nany atao hoe mpanaraka marary ara mitabataba erany lalatsara ho be felantanana ane voaroka mivoaka ary misy mihitsy ara na dia atao hoe vadanao zao ary nandeha isabaka iteraka ao dia voaroka ao ianao satria hoe tsy mila tabataba ato tsy mila fitoniana ato fa mandiana ianao mivoaka nahoana mpitandro ny filaminana nefa
no tabataba ty ivelany rarany sitsiny tokoa raha nisy izay atao hoe fandroahana izay a nataon'ny mpitsabo azy tsy nisy teno atao anatin'izay 7 sekondra ilay resaka tamin'ilay dokotera vehivavy iny a inrenesika iny fa mbola nisy dokotera lehilahy ihany koa moa taorinan'iny any ezahako ny tadiavina ihany zay oronapeo zay fa tsy hitako le izy a fa ezahako resahana aminareo ihany zay a rehefa avy eo moa zany fa iverina eto amin'ilay resak'ilay vehivavy mpitsabo tentsika sy ilay zandary moa zany lay zandary a satria tena tsy misy fanajana satria feno faminga vingana de iza mamme baiko azo everina zany fa le mpamme baiko ihany koa nefa mpamingavinga ve zay le hoe raha toka ny zanaka ao an-trano no mitabataba sy miteny ratsy ve ezo ny vava de mandiny tena mijery fitaratra fa sao de ny tenanao ihany koa nefa mpiteny ratsy lava ao tokantrano ao ka matoa zany ny zaza ny mpamingavinga matoa lay omena baiko ny mamingavinga tahaka reny de azo everina ihany koa fa mpamingavinga ihany koa ny lohany andohana ka iza le mpalohan'ny andohana na mingavinga ihany koa ao anatin'ireny fotoan'ireny ilay mpitsabo lehilahy faharoa zay anisan'ny teny tsy misy fandidina mandeha eto raha tsy miala eto amin'ny faritry ny hopitaly ianareo inona valin'ny zandary manoloana an'izany mbola ny famaly sy nanamartena teo anatrehan'ny mpitsabo ianareo de apetrako ihany ty zavafanontaniana ty hoe iza mpitsabo ilay zandary sa ilay nanao fianianana nanangatanana re tompoko za zany tena manatena amitian'io ty fahalalam-pomba sady kely indrindra ianarana any amin'ny garabola raha mbola nandalo garabola rehefa tsy nandalo garabola tsy aleo miverina ve ndana manao azafady re tompoko tsy nampianarana tany amin'ny garabola koa ary nefa zany fa ao tokantrano zany de ianarana rehefa misy fanafitroinana tahaka reny fahadison'ny tena de aleo mifona manao azafady za maingavy anareo zandary sy ny lehibe anareo mankalesynareo eny be felatanana mandianonareo mifona fa tsy mety reny toejavatra naseho anareo reny na naratsy endrika tanteraka ny asan'ny mpitandro ny filaminana ireny fomba fihetsikareo ireny zay le teneniko eto foana hoe nato inona ny abe ny sandry nato inona ny abe ny mokondoha fitoratsatroka ihany ny loha ny sandro kosa de raha kofanakanjo rehefa tsy misy izay atao hoe saina miasa izay a sy fampiasatsaina araka ny tokony ho izy tsy fahalabe ny fahalalana ny tena raha miteny an'izany tsy tompony saina tonga tapoka fa na za koa arange mba te hipetraka fa te hiady fa inona moa izy ty atody ny tena tsy hiady mambato ny azo tsy miady mamby fa ngamba de le bangahoma kitozaka mety nkiry mibe eto an'io le retsy a fa izay no mantony mahatonga hoe mandehana mifona mibebaka mialatsiny izao ny antony mahatonga na miteninareo andana mialatsiny ao zavatra telo mety isy ao be hopitaly ny be felatananao a amraika ambe folo rantsika ny resaka makasika ny etsika moa zany fa mbola mangingina aloha ny taninarivo reny vohitra am'izao fotoana zao a zavatra telo mety isy eo amin'ny hopitaly maternité ao be felatanan'io vehivavy anankiray mety teraka voa normal zany voa basy tranga anankiray zay ao anatin'ilay fotoana any anany de misy an'ireny karazana kotabanareo reny inona mety iseho inona mety tadidio tsara fa ny vehivavy miteraka mila fitoniana tena mila fitoniana io aza manao vaindraha latsy mba marary aza manao toetsaindeha latsy miteraka hoy ny fitenenana fa zay nanambady de nahita miteraha hita hoy ny fitenenana fa tena ianao zany raha ohatra mivadinao mandeha miteraka zany a anisan'ny tena hoe zavatra takina amin'ny voalohany indrindra ny fitoniana fa raha tsy faty fahafatesana de fahavelomana reo ny lalam-panafana ao anatin'ny fiterahana tompoko averiko aminao ry zandary isany zoko be ajaina zoko toavina fa ray aman-dreny atapony loha telo ny lalam-panafana ao anatin'ny fiterahana ny ray fahavelomana ny ray fahafatesana inona am'ireo nefa le zavatra nataonareo fahafatesana satria nahoana mila fitoniana lay mpiteraka tranga anankiray zay voabasy fa ndao atao le safidy césarienne zany hoe tsy maintsy hoe nididy programmeny zavatra io zany fa ao anatin'ireny fotoan'ireny nanahoana ny fiatrehan'ny mpitsabo zay mila fifatohana tanteraka eo ampandidiana mba tsy any amin'ny tokony tsy hodidina ny voadidy mba tsy hoe misy zavatra dino anatin'ny vatana rehetrarehetra any satria mila fitoniana inona nefa ny nataonareo ny tabataba ny bomba mandatsa-dranomaso inona ny nahamaika anareo ny aron'ny sezangary tery ambony tery avolosy tery ambotsoroatra izay ny nataonareo fa tsy nirarahinareo reo karazan'olona maro samihafa za miteny fa tsy latsako ny folo niteraka tao be felatanina ny sabotsy lasa teo
raha ny amaron'ireo olona izay nifanotrana tamin'izy ireo tena tsy latsaka. Tranga faharoa zay ny teneniko anao hoe programmena le izy. Miala tsiny fa gaga anao ngamany hoe fa maninona moa ny tonga any le fiterana. Aleo tenenina resahana amin'ny atsipiriany ny ambangovangony. Fa aza atao safy be mantsina fotsiny le izy. Tak'izay ihany koa ny tranga fahatelo. Ary ity ny tena sarotra indrindra. Ilay vehivavy miteraka ho be felatanana, ilay niomana ohatra ny amin'ny hoe voabasy, kanefa tapoka teo nisy tranga nanano sarotra ka tsy maintsy mindroso ao anatin'ny fanidina. Raha ny fepotona nandritra ny adiny ray zay le fifamaliana teo a be felatanana tamin'ny mpitsabo sy ny reto zandary reto a, nandritra ny adiny ray. Fa za milaza aminao fa raha tratran'le le tranga tena hoe sarotra tao alohan'iny adiny ray iny zany le olona tao vehivavy miteraka tao mila fandidiana maika. Fa vokatra le tabataba sy nareo nanao ambosizina nanao inona moa zany izy ty nana be mokondoa hoe zaza be mokondoa veleso ny fanoto any kotay ny fanoto aloha de ho hita eo ny toyany. Zay le hoe zanaka tiana tsitsitsina rotsakazo ry mpitandro ry zandary isany a ka raha toa ka voavelon'ny tsorakazo teny nareo a tianareo matoa anariny. Miala tsiny hoa tsy mamingavinga akory sanatria avy mivavana diny lela fa aleo mba mifampiresaka ihany, aleo mba mifanaja ihany tamin'ny trangan-javatra tahaka ireny. Raha ohatra hoe zay ny zava-misy teny ary ilay olona tena hoe mila fandidiana maika, inona no avalinareo ny amin'ny kika ny vadiny ranomaso vokatry ny fahafatesana. Amin'ny andro andavanandro tsy misy pobasy, tsy misy fipoahana bomba mandatsa-dranomaso aranery reto, mbola misy ny fahafatesana ao amin'ny hopitaly io e. Vokatry ny antony maro samihafa e. Tena mampilatsa-dranomaso sy mahatoritory fony mahita azy. Koa maika fa misy trangan-javatra tahaka ireny manakorotana. Mamperitreritra zany rehetrarehetra zany. Fa tao anatin'ny sabotsy iny ihany koa zay tena hoe navalalana ny saina dia ny fiatson'ny Andriamatofilo tamin'ny fiaonany tamin'ireo atao hoe mpandrara, eo ihany koa ireo sendikaly sy ireo atao hoe ireo karazana société civile ankilan'izay ihany koa dia hoe ny tanora ihany koa ireo mpandrara izay voaroba moa zany tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany. Be dia be ny resaka atao fa za rehefa nahita an'le izy moa dia miala tsiny tompoko lasy tompoko vavy fa ohatran'ozy izy hoe za ve ny 10 taona iainana fa tsy mbola 5 sy roa arivo zao fa mbola any amin'ny 3 sy 4 arivo satria mbola propaganda aloha ny eniko tao. Mbola propaganda niezaka ihany namadibadika ilay resaka moa zany a fa dia Mikoto-Zafy ihany ny Alexis io ilay manana anarana hoe Rakoto-Zafy Alexis. Mbola nyteo ihany ny teo e. Anisan'ny nahavalalana tao anatin'ireny fotoana ireny dia ny hoe inona tokoa ny vahaolana hoentin'ny fitondram-panjakana. Inona ny vahaolana? Fa za eto zany na za mandinika ny fijery fotsy miangatra dia tena hoy aho hoe tena efa nioman'ny alina arainy. Fa saingy mbola nisy olona tao nampanantena tahaka n'ilay hoe niady eny ambony ringy na dia efa kahao mioaka amin'ny tany ary efa borina dia hoe mitsangana ihany ny amin'ny ampomo tena betsaka fa ilay ozatra mihitsy no tsy naharaka sahala amin'ilay voalavo latsaka tavo ny fitenenana dia nahatonga an'izany rehetrarehetra zany leo ihany aloha zany hitsangany na dia efa tsy misy vahaolana intsony azy azo eto dia efa io mba sary vongana mangony fotsiny moa zany ny hoe fanliana ndraikitra moa zany io moa zany hoe ravan'ny gouvernemanta dia ravan'ny gouvernemanta dia rava makaiza moa zany a dia ny olana zany zao mampiditra indray le faso ny CV-anareo menakavy mifanareo indray zany aloha no anliana ny rehatra eto raha misy trangan-javatra tsy mety dia za zany tsy hoe mivavaka ho an'ny aravon'ny Madagasikara fa no asoan'ny Madagasikara sy ny tanyrazana no iriko indrindra fa za mba miezaka mitrotro-mbavaka ny asany sasany miezaka ny mamotika tahaka ny hoe za miezaka ny manala fahotana latsinainy ny an'ny sasany miezaka ny mangalatra kokosa manala fahotana lahady ny sasany mangalatra koa ny alatsinainy inona ny tianambara sy tiana mivakavakana amin'izany rehetrarehetra zany dia ny hoe misy zay le tenin'ny Andriamatofilo moa hoe mila anarina amin'ny Madagasikara isika fa rehefa anarina amin'ny Madagasikara ave zany dia mampiasa ny atao hoe mpisolo tena tapisaka atsika Andriamatofilo fa rehefa hoe mitady nao teran'izao tontolo zao manerana ny atao hoe iraisam-pirenena ianao dia mampiasa ny hoe ko dia inona moa ny tianambara amin'izany fa ilay hoe isika izaho koa
izaho rakoto mizao zany le mizaozao le mizaozao tena misoratena tao voatangy io tao anatin'ny fitondrako hitanareo izay teny zay zany makararany sainany mieritreritra zany tao anatin'ny fitondrako de anisan'izay natafody ny gabeso na mpanjaka toera tao anatin'ny fitondrako de misy an'izao sy zao fa rehefa hoe simba le firenena narodanao ny firenena mpitehanao ny firenena de hoe ndeha isika anarina ny firenena fa maninona rehefa anarina ny firenena potika de izay menakavy no atsona fa rehefa nidioka amin'ny mamy sy ny sosiny tsara rehetra tao ianao ka ny otaparina tsipinao tety ivelany de hoe ino ny tsakonareo menakavy sao de mba efa fanapotona sy fanalikana sanatriny vavana diny lela le izy ifonako tompoko lahy izy fonako tompoko vavy raha mahery ny teny ao anatin'izany kanefa na izany naty zany ihany koa ary ny basy aty fitiavana tsy atifitra fa arangaranga